Zay ihany koa no mitondrantsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny sosialy fianakaviana hatrany amin'ny 200 anoandy ao amin'ny kaominina Tsimananada distrikan'Ambovombe faritra Androy no notoloran'ny Tily eto Madagasikara sy ny Malagasy monina any Etazonia amin'ny alalan'ilay komite vonjomaika antsoina hoe US Diaspora in Action fanampiana ny faha-efatra amby roapolo hatramin'ny fadimy amby roapolo ny volana aprily lasa teo moa no nanaovana hetsika fanangonam-bola ka nahafahana nanome ireto fanampiana ho an'ireto mponina ireto. Tily eto Madagasikara dia nanao torotanana taty amin'ny kaominina Tsimananada tokoa izay hita fa tratran'ny kely izy ireo noho ny ahitany sy noho ny tsy fisian'ny vokatra zany fa maina dia nanao torotanana ho an'ny mpiarapelina. Ny zavatra mena an'izy ireo zany dia tao vary 3 kilao isa-tokantrano dia ny ampy katsaka na tsako 3 kilao isa-tokantrano dia voanemba 2 kilao isa-tokantrano dia nanome koa zay menaka 1 litre dia savony ao an'ny tokantrano tsirairay avy ihany koa zany. Ny tena marina ny Tily eto Madagasikara dia ho vavoloben'i Kristy nisy fitoriana ny filazantsara zany tamin'ireo olona marobe. Ny faharoa dia fiadiana amin'ny loto sy ny taim-paritaka dia ny fanasana tanana amin'ny savony sy ny fifona rano-fisotro madio zany anisan'ny anankiray nentina ihany koa ho an'ireo mpiarabelindreo. Tao aorian'izay dia io fizarana fanomezana io zany no natolotray ny ireo vahoaka ireo. Rapitso dia rapitso fotsiny dia efa eo amin'ny zazakamboty eo amin'ny FLM Toby ao Ambovombe no hanao fanolorany ray zay.